Miraba ny fiangonana ny anaran'ny tompontsika manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ryavana sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Matio toko fahafito ny andininy fa 13 sy ny faefatra ambin'ny folo. Matio toko fahafito 13 sy efatra ambin'ny folo. De raha antsika zay manana baiboly mamaky zany Matio toko fahafito 13 sy efatra ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo ka lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro no miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Amen. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Midira amin'ny vavahady ety ianareo fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Ny afatry ny tompo ry havana ho antsika fiangonana amin'izao maraina izao dia ny hoe sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Zay le fanontaniana ry havana. Ary ny tsirairay samy mamaly ho an'ny tenany ary enganie ry havanao, enganie. Ka hoe samy anana toko isika sy antoko isika fa rehefa tapitra na afaka adiny ray aza ny lalantsika eto amin'ity tany ity dia tody any an-danitra isika ry havanao. Sura ve ianao sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Arantan'iny ianao fe niangana tao sotro fitiavana ankeo ina toroteny tao. Dia ny toroteny tao dia hoe sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Ary ianao izay manontany hoe manontany ianao hoe sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Misy fahamarinana vitsivitsy ry havana izay anampian'ny tompo antsika amin'izany fandinihan-tena izany. Mahafinaritra mahita ny fiangonana voriatrika ohatran'izao ry havana. 1600 1700 misy antsika za milaza aminareo amin'izao maraina izao fa tsy misy 1700 hiditra any an-danitra kory ato amin'izao maraina izao. Zany ny anton'izao teny izao. Ary ny tena zava-doza araka ny fitenin'ny toroteny dia misy olona androany tsy hanapa-kevitra. Zay moa zany eo. Fa misy olona mba ara-pahafatiny dia hoe nangatakandro tsy hanapa-kevitra mihitsy dia lasa any fahaverezana izy. Nefa mba nandre toroteny tahak'izao ihany. Ry havanao sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra. Ny fahamarinana voalohany asain'ny tompo andiniantsika tena mba azoana mamaly hoe misaotra ny tompo aloha fa ny amin'izay fahamarinana voalohany izay dia hoe efa andalana ho any an-danitra na farafakiliny efa hoe nanao ny dingana voalohany. Dia eo amin'ilay andininy fa 13 le ady fito 13 dia midira amin'ny vavahady ety ianareo. Ny voalohany dia hoe midira. Io midira io ry havana dia baiko. Andriamanitra tsy manery izy fa mandidy anao. Fa zao anao ny safidy ary izy tsy safidy eo amin'ny toeranao fa atorony ianao io misy vavahady ety io. Midira amin'ny vavahady ety. Mamarana ny toroteny nataony teo an-tendrombohitra Jesosy ry havana. Votoatin'izany toroteny zany dia hoe misy fanjakan'ny lanitra. Tena misy toerana anankiray antsoina hoe fanjakan'ny lanitra zany. Lanitra sy ny fanjakan'ny lanitra. Dia namofo momba an'izay izy tao Matio 10 ka hatramin'ny 7 ry havana.
dia rehefa mamarana izy eto Matthieu 7 tsy faly fotsiny izy nanao conférence lehibe fa miteny amin'ny olo hoe manapa-hevitra amin'izay ianao ka midira amin'izany fanjakan'ny lanitra izany midira firy amintsika no efa niditra firy amintsika no efa niditra ry havanao raha ametraka fantaniana ka hoe hiato kely ary dia antany ianareo fiangonana hoe fantatrao ve ny atao hoe miditra amin'izany vavahady ety zany ahoana zany fidirana izany misy afaka amaly mazava very havana so dia le tsy fahalalana so dia le fahatsokevitra matsy no hoe tsy dirana amin'le vavahady tokony hidirana dia le vavahady ety sa misy hoe tia micro ety teny kely vetivety hoe zao fidirana jereo kely ny Matthieu 7:7 ry havana Matthieu 7:7 alohan'le Matthieu 5:7 dia ozy izy Jesosy Matthieu 7:7 ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nytoriteny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaika fanjakany lavitra fiangonanao io ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra aloha io ny vavahady hidirana any fanjakan'ny lanitra zay ny hidirana amin'le vavahady ety ny fibebahana akaiky io fanjakan'ny lanitra ko raha akaiky izy nanatony anareo izy ary nareo koa ampanakaiky izy na fanjakan'ny lanitra zany mibeba ianare Jesosy ry havana Andriamanitra tonga olombelona dia izy tonga olombelona io tonga ampafantatra n'izany fanjakan'ny lanitra zany sy izany lalana makany fanjakan'ny lanitra zany ary mahafantatra izy hoe inona no sakana tsy dirantsika any amin'izany fanjakan'ny lanitra izany dia tsy ny zany ry havana fa io fahotantsika io fahotantsika io aty amin'ny fiangonana loterana Sevtsigay tena madilo ny sofin'ny mpiangona amin'ity resaka fahotanty fa ny ntoritenina pastera amina fiangonana malaza be réformé ao Paris ao ary misy malagasy miangonao toritenina Pasque 1er avril tsy voatonona taona indray mandeha raha amin'ny resaka fitsanganany tena maty zany hoe maty Jesosy isolo heloka hantsika tsy voatonona tao zany na indray mandeha dia anika miazakazaka ny olona satria tsy elingelenao izy amin'izany resaka fahotany zany ary zany koa any amin'ny secte saika hoe manamarika ny secte tsy elingelenina amin'izany hoe resaka fahotana zany ny pinao fa ny fidirana ry havanao dia metomboka amin'ny fibebahana manontany tenitsika antaniny tomponareo andalana ho any an-danitra venao dia ozy izy ianao hoe eny tompo ohatra ny efa mibebaka dia manontany ianao raha ny tompo ianao ve mbola manao risirisy ianao ve mbola mijangajanga ianao ve mbola manompo sampy ireo zavatra tsy be dia be mahazatra anao ireo ozy izy ny tompo tsy diranao any an-danitra ireo fa ozy izy ny tompo hoe adaboy eo pototry ny azo fijalian'ireo manompoka an'io dia efa andalana ianao dans la bonne direction ianao ry havanao andalana ho any an-danitra rehefa adiniana manko ny fiainantsika malagasy ry havana fiainantsika olombelona fa ny fiainantsika malagasy rehefa adiniana teny maro ny zavatra mamesatra maro ny zavatra tsy eran'ny aina ary dia tena hoe maharo-pery tokoa le malagasy rehefa hoe izay no ila raha hoe izay no ila zanazy fa tena mamesatra fa rehefa diniana avy any an-danitra ry havana ny fiainantsika eny na dia ho anao hoe tsy manana problema amin'ny fisonotry ny vidiny lasany sy ny fisonotry ny vidiny izao sy ny karazany azy
mavesatra ny fiainantsika, mavesatra ny fiainantsika, mavesatra ny fanahintsika no reo hoe fahotana tsy apetratsika eo apotitry ny azo fijaliana reo. Zany mamesatra atsika ary tsy idiratsika ny fanjakan'ny lanitra zany, ary tsy hita hoe tsy idiratsika ny fanjakan'ny lanitra zany. Fa ianao manao reo fanao ratsinao reo isan'andro dia manankona are-patezerana ho amin'ny andro ny fitsarana ianao. Tsy manankona arenao euro na anariary ianao fa manankona are-patezerana ianao ry havanao. Hoy izy ny tompo hoe okizay midire midire midira amin'izany vavahady ety izany. Ary aza mieritreritra ianao fa hoe ianao dekona, ianao mpiandra, ianao mpino dia hoe sady miaraka amin'i Jesosy nefa mieritreritra ianao hoe manantena hiaraka amin'i Jesosy nefa tsy niditra tamin'izany vavahady ety izany. Io vavahady ny fibebahana io no asainy no manamarika fa niditra isika. Aroko izay ny fisainana diso manao hoe za manao asa soa dia efa ampiasa vavahady ny asa soa tsy mampiditra ny an-danitra. Ny important pasteur dia samy manany azy fa sincère, vavahady ny sincérité tsy mampiditra ny an-danitra ry havanao. Vavahady ny filozofia, vavahady ny yoga, vavahady ny fanompo-tsampy sy ny fisikidina tsy mampiditra any amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ny amin'izay fahamarinana voalohany izay manao hoe midira égal mibeba. Mino fa isika 1700 vory eto amin'izao maraina izao dia efa samy manana andiniana tena ary ny firariana ry havana, firariana dia hoe rehefa irava etsika farafatarana dia hoe nanapa-kevitra hiditra ka hibebaka ka hiova. Ozy izy ny tompo hoe midira amin'ny vavahady ety, midira amin'ny vavahady ety. Makamin'ny olona ry havana zany hoe bebaka zany, makamo azy zany, makamo azy zany satria fantany ihany fa na hibebaka fony azy izy zao mety amerina izy rehefa avy eo dia alony tsy mibebaka. Fa zao raha hoe nanapa-kevitra hiditra ianao makamin'ny olona indray dia hoe le vavahady ety, le vavahady tery. Tsy mety amin'ny psikolojia tsika olombelona sy ny fisainantsika zany hoe zavatra tery, zavatra maniry tery zany, fa tiatsika ny zavatra malalaka. Fa ozy izy Jesosy hoe midira amin'ny vavahady ety. Fa maninona moa ny hoe ety le vavahady io? Maninona moa ny hoe tery le vavahady io? Ety tery le vavahady io satria araka fanazavan'ny mpandinika maro dia hoe olona ray ihany no afaka miditra à la fois. Dia mitanjo zotra ao zany ianao fa tery izy fa olona anankiray à la fois. Anka zany mahatonga Luka hiteny hoe misese ohatra antsika isotro fitiavana hoe misesika raha vao mirava ny sekolela ditra atao am-piangonana, misese amin'ny vavahady ety, misese ry havana. Aza mandeha mitsangatsangana ora zao makaty am-piangonana dia hoe tafitra sa tsy tafitra, fa misese. Ataovy izay faran'ny herinao hatafiditranao amin'izany vavahady ety zany. Ary fa maninona le izy ho any hoe ety satria olona ray ihany no afaka miditra ao, ary olona ray tsy mitondra afatsy ny hazo fijaliana. Zay le hoe midira amin'ny vavahady ety olona ray ny tafiditra ao à la fois ary mitondra hazo fijaliana, mitondra hazo fijaliana. Sarotra ry havana zany, sarotra zany, fa io le lalana makany an-danitra, io le lalana makany an-danitra, io fidirana amin'ny vavahady ety olona ray mitondra ny hazo fijaliana. Inona moa zany hoe hazo fijaliana zany? Ny hazo fijaliana ry havana dia milaza hoe fandavan-tena, milaza fahafoizan-tena. Mahafinaritra le fitenin'ny
fitenin'ny mpitory-teny ry havana manao hoe ny olona andalana ho any an-danitra dia reo olona zay nanolo tena ho an' Jesosy ary nanolo tena à 100%, nanolo tena à 100%. Tsy faly izy satria hoe zao ny anaran'ny fiangonanay, zao nandraikitra ao fiangonana, fanontaniana dia hoe nanolo tena à 100% ve ianao, nanolo tena à 100% ianao. Zany fanontaniana apetraky ny tompo aminao ry havana, nanolo tena à 100% ve ianao. Raha nanolo tena à 100% ianao ry havana dia azo antoka ianao fa efa niditra tamin'le vavahady hety, efa nanolo tena à 100% ve ianao. Ka vonina ve ianao amin'izay rehetra ataonao satria andalana ho any an-danitra ianao? Vonina ve ianao ny tianao afa-tsy ny sitrapon'Andriamanitra? Zay le fahafoizan-tena, zay le fandavan-tena. Nanolo tena 100% tamin'Andriamanitra ve ianao? Ka hoe vonina ianao hikendra zay hoe miplaire an'Andriamanitra amin'ny ataonao. Ary tianao ianao hoe ohatra ny ampalahelo an' Jesosy ty a, ohatra ny ampalahelo an' Jesosy ty a, na mety ampalahelo azy ty a, alao ajanoko ty. Zany ny olona andalana ho any an-danitra ry havanao, nanolo tena 100%. Tsisy tsony hoe 1% na 2% ho azy, fa hoe 100% ho an'i Jesosy ny fiainana. Vonina ve ianao ny hanolotra 100% an' Jesosy ny fotoananao sa ny ambinambina fotoana? Zay le izy ry havana. Mahavariana ihany ry havana reny dekona re, zay ngitrika izy rehefa lahady maraina, nareo nga mamety nahita an'izany, dia mandeha any amin'izay aleny ihany izy dia aseho ny sary any ananiny hoe reto zahay lahady maraina. Za sira fa zany dekona zany, manana titre dekona fa tsy olona andalana ho any an-danitra ry havana. Aloha tsika resaka réalité, zay le izy. Araha fantatra roa zany dekona zany, mingavy ianareo amin'ny anaran'ny tompo. Raha tsy niova izy aza mifidy dekona tsy andalana ho any an-danitra, satria dekona tsy andalana ho any an-danitra tsy taona ny ondriny anoro ny ondriny lalana makany an-danitra, ary teny io ny lalana makany an-danitra, idiro ary izory. Vonina ve ianao, zay nge le vavahady ety, vonina ve ianao hanolotra 100% ny volanao an' Jesosy? Zay nge le izy ry havana. Misy olona rombotra ary tsy azoko loatra ina maharomotra azy, romotra izy amin'io fahafolo-karena io, romotra izy amin'ny fahafolo-karena. Zao e, efa mba tenenina fampianarana ny soratra masina, fampianarana FJKM, fampianarana filohan'ny FJKM, romotra izy. Fa fantatrao ve fa 100% ny volanao e, dia tediavin'Andriamanitra ary tsy anao io e. Ary za sura fa tsy foniora amin'ny fahafolo-karenanao, sura fa tsy mamemy ohatran' izay ianao e, ary tsy andalana ho any an-danitra ianao. Andalana ho any an-danitra ve ianao? Sura ve ianao fa andalana ho any an-danitra ianao ry havanao? Nafinaritra le ohatra nalaina mpitory-teny anankiray izay. Maro amintsika ozy izy manana agenda, le agenda planine reny. Vonina ve ozy izy ianao? Vonina ve ianao hoe Jesosy ny hanoratra ny agendanao sy ameny ny agendanao? Ary ekenao ve hoe izy amin'izao andro zao, amin'izao ora zao, mihaona amin'izao olona zao ianao, ary amin'izao andro zao, amin'izao ora zao ianao makare amin'izao toera zao? Vonina ve ianao ho amin'izany?
fonina venao amelan' jesosy ameno ny azandany fiainanao. Zany no afantarana fa efa tantanany efa nampidiriny tamin'le vavahady ety ianao ry havanao. Henjany zany, henjy zany hoe 100% zany zay le azo fijaliana. Ary jesosy ny teny hoe zay te hanaraka dia oka izy hitondra ny azo fijaliana. Zay le izy ry havanao 100%. Resaka agenda avy aloha fenony manomboka izao ny agenda anao ry havanao. Tsy zakatsika zany 100% zany nefa amin'ny zavatra ety an-tany rehefa tiatsika matetika vitatsika le 100%. Ozy izy le mpitory-teny anankiray zay mahavariana mihitsy nge reny hoe ampitendro manimo zay musicien concertiste reny na violoniste izy na pianiste izy na guitariste. Le fotoana laniny azahoana kolokoloa ny fahaizana muzika zay nanokanany ny fiainany. Enjana be le discipline ary tena hoe normal le satria nanokateny izy ho amin'ny fanjakan'ny mozika. Nanokateny izy ho amin'ny fanjakan'ny mozika. Dia enjana be le discipline ny fiainany, enjana be le discipline ny tenany. Maro no mianatra andro aman'alina tsy mba manana fotoana ho azy intsony. Zay le tenentsika 100% tsy manana fotoana ho azy fa ho an'le muzika, ho an'le instrument. Dia mamerina manitsy zay diso etsetra. Rehefa mba manomboka mitendry na many mikorindra ne mahazo kritika masika avy amin'ny mpampianatra fa dia hiaretanao satria efa nanolo-tena ho amin'le fanjakan'ny mozika. Dia mamerina dia mandroso dia miavolenta. Dia hoy izy le mpitory-teny ianao zay mahafoy 100% ny fiainanao, fotoananao, ny volanao ho an'io fanjakana kely mozika io. Maninona tsy foinao ny 100% anao ho amin'izany fanjakany lanitra zany. Tiatsika ravana ny tompo, tiatsika ary tsy mivazivazy amintsika izy amin'izao marain'izao. Ary mbola fitiavany anao no tenenany aminao hoe suraveillenao fa andalana ho any an-danitra ianao. Efa nanapa-kevitra ny hiditra ve ianao ary niditra tamin'le vavahady tsara ve ianao satria vavahady ety zany vavahady zany. Dia ozy izy ny soratra masina hoe Matthieu 7 fa eta 17 fa etya ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Rehefa nasaina niditra isika ry havana amin'ny alalan'ny fibebahana, nasaina niditra tamin'le vavahady ety, dia le vavahady tsy omby afa-tsy olona ray mibaby ny azo fijaliana. Dia lazaina indray hoe mandehana amin'ny lalana tery, mandehana amin'ny lalana tery. Mbola fitiavana ary fampitandremana antsika ry havana ny hoe io lalana misy anao io lalana tery ve sa lalana malalaka? Lalana tery ve sa lalana malalaka? Zao manko le lalana malalaka mamitaka, le lalana malalaka mamitaka, lalana malalaka mamitaka. Ary zay nge ny tsy akanisan'ny olona any an-danitra ary mikomprendre azy sika. Eo le eritreritra ranofo be mihitsy tsy mahita n'izany lanitra zany, tsy concret zany, fa ny zavatra hitany dia le hoe vavahady ety dia derrière mbola misy hoe lalana tery. Alokan'ny rendrarendra n'izao tontolo izao ka, alokan'ny zavatra mamirapiretra atao amin'izao tontolo izao ka, alokan'ny fafinalitana azy zoma ariva. Nametraka vaty fehizoro moa zay tamin'ny zoma teo mody any amin'ny bypass iny. Mahavariana ry havana, mampitolagaga le olona miankony eny zoma ariva amina fiangonana ankizibe. Ary ngeza le immeuble sotroina toka sy ny karazany eny, tena variana fotsiny ianao.
adoatra tsy mitsahatra amin'ny manamboatra dia manontany teny ianao hoe soa ihany fa tsisy kristianina makiny. Mamitaka lalana malalaka. Famaninina no lazainy Jesosy hoe vitsy ny mahita azy le lalana tery. Malalaka be le lalana makany amin'ny fahaverezana, le vavahady makany amin'ny fahaverezana sy le lalana makany. Ka na vavahady ary izy tellement malalaka ry havana dia tsy fantatry ny olo hoe miditra amin'ny vavahady malalaka be dia malalaka satria mitondra any amin'ny fahaverezana izany vavahady izany sy lalana ao ambadika ry havana. Ary tsika nanomboka an'izao torite zao hoe midiry manapa-hevitra. Rehefa tsy manapa-kevitra ianao dia miditra amin'ilay vavahady malalaka par défaut. Rehefa tsy manapa-kevitra ianao hiditra amin'ilay vavahady hety dia miditra amin'ilay vavahady malalaka ianao automatiquement. Zay le zava-doza ry havana, zay le zava-doza. Ary mbola miteny ianao ny tompo hoe midiry, mbola tsy trop tard zao hoe manapa-hevitra midira. Ary midira amin'ny vavahady hety dia mizora amin'ny lalana hety. Tsy miexiste zany hoe za niditra tamin'ny vavahady hety dia ombadika vavahady malalaka. Tsy miexiste zany havana. Ka raha hety le lalana ny lazainy Jesosy, fa maninona moa zany le hoe fa maninona le lalana ny malalaka. Programme amin'ny lalana malalaka io ry havana dia tsotra be, setan'ny kibonao. Programme amin'izany lalana malalaka izany sy mety amin'ny sainao. Ary ny programme amin'izany lalana malalaka izany sy sitraky ny fonao mpanota ry havana. Zany mampalalaka azy. Anaovana izay tiana, tsisy bedy tsy mifampiteniteny. Ary le olona manao an'izany tsy normal izy raha tsy hiditra any an-danitra fa tonga amin'ilay tenin'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Filipiana 3:27 hoe tonga teny izy tahaka ny fahavalo ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Fahavalo ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Il se comporte en ennemi de la croix. Ahoana moa ny ilazana hoe andalana ho any an-danitra izy? Ny sainy mieritreritra hoe andalana ho any an-danitra izy. Ary ny tena zava-doza dia zao, io programme izay daniny kibo zay mety amin'ny sainy, zay sitraka ny fony entiny amin'ny fiarahamonina io ary entiny amin'ny fanompoana aty am-piangonana zay daniny kibony zay mety amin'ny sainy zay sitraka ny fony. Mananatra ianao, miala maina ianao satria le olona kay tsy andalana ho any an-danitra. Nisy olona anankiray izay andro alina mitranga le tantara, may le trano izy varina, tsy hoe varina fa reniko ny torimaso tao. Dia le voisin no mahita le trano falafa reny mirehitra dia mifampiantso dia manangona rano. Ka le izy trano lehibe any faritany any dia miorakoraka ny olona dia taitra le rana manatobotra ny célibataire izy. Dia ao amin'le trano misy vavahady varavarana tery ohatran'izao vavahady. Io ihany ny varavarana miditra ao amin'le trano. Dia inona nataony? Taitra izy. Dia hoe le afo zany efa mananina fa izy inona mbola ataony? Misy anina volamena, misy anina volamena ireny, misy zavatra tsy foinao sy ny karazany. Dia mbola nanangona. Le olona efa mandodona may irodana ny trano, izy mbola manangona. Dia mibatainy tao anaty anina be zay, saka be zay, niditra tamin'ilay trano izy tsy tafavoaka. Izy ny antso vonjeo fa may. Zany le olona mandeha amin'ny lalana malalaka, te handeha amin'ny lalana malalaka ry havana. Babena daholo zao fakofako-pahotana rehetra zao. Dia gaga ianao fa tsy tafiditra dia lasa any amin'ny lalan'ny fahaverezana ianao.
ry havanao fantatrao ve fa zany ny fijerin'ny tompo anao amin'izao maraina izao. Io trano mirehitra ohatrany tamin'le tantara io tsy nona fanotranony fiainanao, ary le afo mandoro ny fiainanao dia tsy nona fa le afo ny fitsaran'Andriamanitra ry havanao. Ary le vavahady sy le lalana sainy izoranao dia le vavahady ny fibebahana sy ny famelan-keloka isanandro raha te handeha ho any an-dafy marina ianao. Ary mamy loatra ry havana teny men'ny tompo antsika efitsika tamin'ny mofinaina malisa fakimaly izy iny hoe atao fakimaly tamin'ny zoma hoe Romanina 5:20 ozy izy ny tompo amintsika hoe teo amin'izay nibiazan'ny fahotana no ny oaran'ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe lavitra. Teo amin'izay nibiazan'ny fahotana no ny oaran'ny fahasoavana be lavitra. Te hanome anao zany fiainam-pahasoavana zany Andriamanitra, ary zany fahasoavan'Andriamanitra zany ry havanao, zany fahasoavan'Andriamanitra zany no te hampianatra anao, te hanitsy anao, ary te hanome anao hery hanesoranao aminao ireo zavatra mamesatra anao ireo zay amin'ny ifikiran'ny fonao nefa tsy hidiranao any an-danitra. Ianao mieritreritra hoe zay mety amin'ny saiko, ianao mieritreritra hoe zay sitraky ny foko, mety aminao zany fa ozy izy ny obolana aminao hoe misy lalana ataon'ny olona mahitsy kanjo lalana varina any fahafatesana no iafarana. Obolana 14:12. Menimenina be ny fiangonana mahita an'izany hoe midiry vavahay diety lalana tery dia ozy izy le rangahy anankiray zay zany ny tena hoe mialatsy tena jiolam-boto tompony ditra tao amin'ny tanàna tao amin'ny quartier nisy azy niovafo izy dia niteny izy nitsory vavolombelona teo anatreny fiangonana maro be ohatran' zao no lazaiko anareo ozy izy. Ny olona menimenina sy mitaraina ny amin'le vavahady ety sy le lalana tery fa ny any isoraka an'Andriamanitra rehefa mijery ny fiainako tsy hoe ety le vavahady ary tery le lalana fa mbola misokatra ho zany varavarana ety zany lalana tery zany ry havanao. Zany fijoroana vavolombelon'olona andalana ho any an-danitra. Faranana zao afatra zao ry havana. Asain'ny tompo mandiny teny ianao amin'izao maraina izao mba ho tena sûr ianao fa andalana ho any an-danitra. Midira mibeba safidio le vavahady ety zay tsy omby anao fa tsy niazo fijalianao manolora tena 100%. Avy aloha izay noratra ny agenda-piainanao ary dia hoe tandremo fa mamitaka le lalana malalaka nefa mety marina eo masinao zany lalana zany. Ary dia farany ny olona andalana ho any fanjakan'ny lanitra dia mivavaka ary tsy mitsahatra ny mivavaka eny am-pandehanana. Ianao malaina mivavaka io, ianao tsy manana 10 minitra ao anatin'ny herinandro atokana lanina ho amin'ny mivavaka fa fandaninandro any fandaniam-potoana zany. Tsy andalana ho any an-danitra ianao. Ary atahiny azy ka hoe niditra ianao tamin'le vavahady ety sy le lalana tery, sanatriny zany iferin-dalana ianao raha tsy ampy mivavaka ry havanao. Le vavaka ataonao any tokantrano, le fiaraha-mivavaka ifampaherezan'ny fianakavian'Andriamanitra aty am-piangonana. Mivavaha ka aza mitsahatra ry havanao. Mivavaha ka mangataha amin'Andriamanitra sy zavatra tsy vitanao mangataha amin'Andriamanitra mba amilà ny sitraponao. Tena hoe azahoanao manatanteraka ny sitrapony ka tsy vilivilianao lalana amin'le lalana tery. Mivavaha amin'Andriamanitra hoe filao ary sitrapoko Andriamanitra ary meo ny zotom-po tena hoe ezaka mafy ary tsy lalao andalana ary
tsy lozam-pahoriana io lalana makany an-danitra io fa aoka ho votoaty ny vavaka ao koa le vavaky ny mpianatra zay tao anaty nyray sambokely tamin'i Jesosy hoe tompoko maty izahay atsoa izy atsoa Jesosy hoe hamonjy ianao ary te raha mivavaka tahaka izany ianao ravana raha mivavaka tahaka izany ianao any amin'izany lalana mitondra anao any an-danitra zany dia le vavahady ety nidiranao tamin'ny fibebahana sy tsy lalana tera tian'ny ety an-tany dia lalana efa isantaranao fahasambaram-be sy fiadanam-be ho aminao ny fahasoavan'ny tompo amen.